mandritra ity herinandro ity arahanao eto amin'ny radio Madagasikara Zazaliandra tantara mitoy nosoratany Njarasoa Miora Lalaina Patricia. Ireo amelona ny tantara Niony Onja Lalaina Daniela Alain Gaston. Panatotosa Nyondra Manamsata. Mbola tsy vita foana ny Drio retsy efa kely sisakia. Io moa kimba andraso kely fa ina ihany mbola manahirana be Andri ato Ina ny azoko anampiana Andri sa reto dossier reto kia reto voazoko de manahiratsana be lasa mihitsy eto nysaiko fa eny mbola mamita kely ny saisian'le fichier de gotsika roa aveo Ina ke izany dossier zany fa Andri aloha sao de efa misy mitseny tsy misy mitsena kiza mikeky mbola lasa nanao mission mety amin'ny herinandro any iny vao miverina fa le dossier indray rehefa eny andalana tantarako Andri ve tsy eto ny ankizy ny namany hitako moa ny tamana be ato ampiasanako tsy hoe zany loatra kia varina tamin'le dossier nlazaiko Andri de gadiniko ny namita ny asako ange loza mihitsy de rovina zany ny akamandri vao tonga ka mbola amin'ny herinandro angamba vita kitsy andao amin'izay retsy ndahoarany sady za koa mbola etsena Allô, ça va ve Mimikelko? Bonjour enao, papa marisaka. Zay de tsy niantso maly Tsy de misy réseau atikia. Aty ambanivohitra be ne zay tena miala tsiny Za nefa efa nalahelo kely hoe lasa ny sasany ihany zay. Ianao koa aty ary tsy be olonako. Tany miady be ny aty de ahoana? Milamina ve ny asanao bebe asa ihany aty fa tsy de courage Mimia. Inona indray ary ty moramora kivy ty Endry fa misy dossier izay ato tena manahirana be ny saiko. Aleo aloha ny resaka asa hoany fa resam-pitiavana zao no tokony atao Eny ary fa hono rovinina reo ke miverina amin'ny latsinainy angamba re fa raha vitako roa ty de mety tafody aloha aza manafa ezaka de au moins mba lahady ohatra no mody hitako de sady afaka mba mampiaraka kely tsika ny alahady sa ahoana eny re ao fa ezaka mafy ahy izako ary zany tonga vao maraina be zany mandrebireby ho avy tsy le pakafako indray zany Wai, malalako marina. Bonjour. Dia ahoana ny vaovao? Manelingelina vao maraina be ay? Faly be ay. Tonga soa aloha totsina plaza koa. Mba te hanao surprise anao ako. Efa malariva ne zany tonga. Ay kosa. Mba nalaky vita kosa ny asanareo raha izany ko. Dia ahoana? Tsy mbola vizana be ve? Mbola vizambizana ka. Tamin'ny tiana anao effort be mihitsiko. Za koa ni malahelo be anao hoe sao de lasanjalahany malalako zaiko. Ay, aza misy atao be eo koa ka. Dia ahoana? Inona zany nataontsika androany? Aloha angalo androany mba mitsotsotra kosa. Tena tsy afaka mandehandeha anao fa tena mbola vizana be mihitsy zany. Alailo anao fotsiny no nezahako marina be nakaty. Merci ary. Za koa ni tena nalahelo be anao fa hono mbola tsy sakafo maraina zany? Mbola. Ary aleo aloha karakarako kely ary de anaovako sakafo maraina. Ok ary, mety zany. Vetivety Ojina sira kile loke?
Fa tsy efa tonga ngany akamy ndry koa ky ahoanao zindry fino ty malasa saina ndry lavo ty e tsy efa tonga ve mika tsy efa nitsenany ary ve ndry omaly zavatra hafa mihitsy aky mampiasa ny saiko rykiala momba n'le kandry indray ve na reo koa efa mihinan-kanina ve ranga mbola mieritreritra asa ihany avalony any zany aloha ka tsy haiko aky fa mahasaro mpisainana biany iny dosera iny dia tena misy ray aman-dreny mahavita mamonjy zanaka izany ve ohatray tsy azoko ay tokoa moa mbola tsy voazavako andry le izy tsika roa koa moa nadalain'le doda-dala be itsy eny tokoa ozy ndry hoe tantaraiko avy eo nefa dinondry dia ahoana tsara ny fandehany aky hitandry resaka zazakely izay ky le izy dia mipiray vodindrindrina ny nametraka fitoriana dia io zazo io zany vonoan'ireo ray aman-dreniny foana andray fa dia nahoana kosa aky inona hono ny olana misy eo amin'ny zareo ka zay iny tena mila fanadiadiana lalina be tsy mety mino no saiko hoe tena misy ray aman-dreny mahavita an'izany tokoa ve tsy misy ray aman-dreny tokony havita an'izany aloha e raha olona salama saina tsara ary zareo so mba le zaza kosa no maditra na tsy haiko tena maditra tahaka ninona ary ve aiky raha le fitorinana eno arahako dia tena maty vony le zaza e anga dia le olona nametraka ny fitorinana zany aloha ny tokony anatonandry voalohany izy no afaka manazava tsara ny tranga sy izy tena zava-misy marina ny olana goavana ny retsy dia ity hoe anonima le mpitory loza ohatray dia tsy misy pisy tafatarana le misy io tranga io kory ve misy ka ny anaran'ny toerana dia ny anaran'ireo ray aman-dreny dia ny anaran'le zaza saran'le zaza maratra be sy ny sisa fa anonima fotsiny le mpitory nijabaka koa ndry tafiditra amin'izany afery izany dia ahoana nikajy amin'izany zao ka io any akio amin'ny malasa ny saiko lava eo e sady io dossier io tena nampime vo tonga hiasa amin'ny maraina dia mipetraka tsara teo ambony latabatra teo iny tsy haiko hoe iza ny nametraka azy na ahoana ny natongavany teo vakina ny tany rehetra fa milaza ho tsisy maharaka avokoa nga taoko ane indry ny tonga voalohany indrindra foana amintsika rehetra e tsy indry ary ve moa mpizara tasy eno za mihitsy ny tonga voalohany tena tsy haiko e mba mahagaga rehetra zany dia ahoana anao vizity aloha zany ndry tsy maintsy anao vizity aloha ako sady misy soratra menamena be ny teo ambon'le carton hoe urgent e no heveriko fanenjana ary ny nametraka azy teoko sao dia mba ordre avy any amin'ny tokoa ary mety izy izy anika congé tamin'io fotoana io e tadidindry ve iny e le tamin'ny tapabolana ane zany tadidiko reny e pelipelika eraky ny trano mihitsy kiala dia afera urgent ve aky dia zao nareo vao hanomboka azy ka be asa be aky izy ny eo tsy vita dia ny eo misosika ihany tsy indrirery sady ny tsaiko aky manofo ratsy be foana amin'ny alina manofa n'io zazo io miantso vonjeo amiko mitaraina amiko lay zaza misary io ve eno tena paorindreo ray aman-dreny aky izy tsy te anaiky ny saiko hoe tena isy ray aman-dreny avita an'izany aky so mba resaka rezatra ary zany olany andro eo fotsiny ndry tsy aiko aky le izy mafisy ny nofoko ny tena manahira-tsaina e tena vaky aky ny lohako mandeha na aloha manao vizity dia milamina e te ana amin'izay ny sakafo ka eny akiko sady lasa mangatsika tena lavitra be ty zany tena hoe tena namitokatokana tsy haiko zany ambotsy miloka hony efa nihevitra ho very mihitsy ako sova nisy positra ny zandary tao aloha kely tao dia malanampy dia aiza ho aizeto ary ty adresy ty ny mahagaga ane dia tena misy adresy mazava tsara le dossier misy plan manoro an'le trano mihitsy aroko tena mba hafara samy dossier nga ty traiteko indray mitoraka ty ka to hoe misy tranonjiro io tena io trano mavomavo io
varavara-pitaratra io tokoa. Tena mangina be a. Zany raha misy olona mifanenamiko na iray aza. Misy trano maromaro vitsivitsy. Sala mangina tsy misy olona. Reny eny misy olona fa to samy makamaka ho azy zany zareo. Dia tsy mifampiarapa fa mifampivandravandra be fotsiny. Tsy azoko. Dia mbe anantona ny trano eo amin'izay azy zaniko. Mahangina be ato zany a. Somba misy alika ary. Hoay marina io tokoa. Tompo, aitra be ay mifatotra kay. Tena alika mandreraka. Aleo manantona ny trano e. Tsy haiko fa miorolo be zany a. Sahala amin'ny hoe misy loza mitatao zany eo anoloko. Efa tonga ty koa via vao iveriny e. Aleo tonga dia tondonina. Odio, aiza olona? Odio, aiza olona ato? Tena tsy misy olona mihitsy. Dia sanatria ve re ramaina ty ahy le ty e. Odio, aiza? Odio, misy olona ve ato? Tena tsy misy olona ato mariny e. Da ahoana? Aleo hoe lana ny enina farany aloha e. Aiza? Misy olona ve o? Ody? Mba voay o? Zany kosa ny misy olona midina. Manao ahoana re tompoko? Ahoana ny ianao? Afaka mba mandroso ve tompoko? Inona ho any ianao? Tsy afaka mandroso ianao. Azafady re tompoko, mba misy resaka kely tiako atao aminareo a. Fa olina re tony. Rangalava be volombava be sady mampatahotra. Hita hoe olona reraka sa maninona. Amin'io teny zara raha isokatra ny vavany. Matsiravina. Le trano indray jereko avy aty ivelany, trano be korotana be. Misy zavatra tsy mazava mihitsy ato amin'ny trareo ato ka. Mba ireny olona mpitoroka zava-mahadomely ireny ary ty rangahy. Zay angamba ny antony amin'ny ny vady aman-janany. Jereo any ity izy. Mena maso be. Tsy mpanamoly akory. Zay ihany ianao. Zakatona aloha re varavarana. Mbola manana horesahana aminao re ahy. Mba meo 10 minitra re azafady tompoko. Tsy manam-potoana amin'izany aho, veloma ianao. Ramse, fa inona mahazo anao e? Resaka tsotra ianao toko e. Ary avy alao re mba handroso e. Fa maninaka izany tsy ampandrosoanao? Misy zavatra feninao anga? Tsy misy. Ary aza miditra amin'ny raha ratsy anao e. Tady problème. Zay. Miaika zay ka. Mbola tsy nisy ohatran'ity tao anatin'ny 9 taona. Tena lozan'olona re zao. Nakapo ny varavarana dia lasa izy. Dia ahoana ny ataoko? Aleo aloha mandefa manaraka zany mitondra taratasy dia tsy anaiky raha tsy miditra ao amin'ny trano zareo. Tena vao maika alina amin'ilay zava-misy ato amin'ity trano ity a. Fa tsy haiko hoe na ny sofiko ny marary na maninona fa maheno feo mitomany be zany e. To zazakely mikikika be zany dia avy eo dia zaza midradradratra be. Fa inona no mistery fonosiny reto olona reto? Io misy zazavavy kely io mbaravarakely io. Sady maneho taratasy misy soratra hoe mba vonjeo a. Loko mena be ilay soratra. Ary hitambany ito indray misy raha matombo saviritaka be sady mitomany. Inona zany atao? Atao manao baiko moana izy zany. Andraso hoe atao manao hoe aza mino an'io. Tonga dia nisy nanakatona le rito. Tena hafahafa reto olona rito ka
mirokoditra avokoa ny tenako ray amanontolo marina fa inona daholo ary zao e taitra be amarina ay mesazy ty ay aty zany tsy misy réseau mihitsy efa mesazy tamin'ny 12 ty andraso aloha velomina fiara de ale tonga de miala eto e maka saina kely misy de hito ny atao amin'ny manaraka narahanao teo Zaza Liandra tantara mitoy nosoratany Njarasoa Miora Lalaina Patricia novelominy Niony Onja Lalaina Daniela Alain Gaston Panatotosa Nyondra Manamsata mbola itoy